Miarahaba antsika rehetra indray a, hiary tiana rosilina na tratra ity taona vaovao 2024 ity. Somary nisy fotoana kely niato kely fotsiny a, mbola mikarakara zavatra izay ho ampianarina antsika, fa androany aloha antsika andao hijery indray hoe inona ity zavatra ity. Sary fo toy izy nareo hoe dia fo foana ve ity a, dia azontsika ampiasaina amin'ny zavatra maromaro. Nareo iny izy indray efa mivahana tao. Azontsika atao zany a, manao azy a ho haingona sotro ohatr'izao, na atao amin'ny serviette de table, na azontsika atao ihany koa ny manao an'izy ity a ho fatotrana rideau. Asa nazontsika an-tsaina ilay hoe fatotra rideau. Rehefa le ny rideau zany miraviravy iny a, dia mba tiantsika hikatona tsy hisokatra fa tsy misokatra be, dia tazomina an'ity. Azontsika an-tsaina angamba ny tiako tenenina. Dia tsotra ny manao an'izy ity ary vetivety dia mora vita. Ndao ary atombontsika. Ity a dia arakaraky ny loko ihany. Izay foana moa izay no naverimberiko eto hoe tsy voatery izay loko ataoko eto no tsy maintsy atao, fa manana ny loko izay mahafinaritra amin'ny masonao ianao dia izay no ampiasaina. Ny ahy moa izany a, ataoko loko marevaka foana rehefa mampianatra eto mba ho mora hita hoe inona iny zavatra ataontsika iny. Fa androantsika izany izao dia hianatra an'ity haingona sotro, na haingona tabatra, na haingona rideau, na haingona serviette de table. Azontsika atao daholo izany mampiasa an'izany rehefa hoe zavatra tianao hikombokombona ka hifatotra tsara sy hipetraka tsara. Andao ary tsika hanomboka ny haingon'ny latabatra antsika. Amin'ny fotoana rehefa misy fety, ny krismasy moa efa lasa, fa mety azo atao amin'ny Saint Valentin raha ohatra ka manao Saint Valentin, fa amin'ny fotoana rehetra azontsika atao mampiasa azy. Dia andao ary tsika hanomboka ny fianarantsika an'iny haingon-databatra iny. Tsy sarotra ny manao azy fa hanao chaînette tsika. Ny chaînette izay ataontsika dia chaînette anankisivy. Tsy voatery ho anankisivy arakaraky n'ilay zavatra ho fatorantsika izany ny anaovantsika azy ho lavalava, fa ataoko anankisivy mba hampahaingana azy sy hahazahoana zavatra kelikely ohatr'izao. Sivy izany ny chaînette ho ampiakarintsika: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rehefa vita izay dia ndaontsika hanao maille serré. Maille serré izany no ampiasaintsika hanao an'ity lavalava ity, maille serré. Dia ity lavalava ity izany arakaraka an'izay refitintsika, fa nataoko ity izany izao eo amin'ny 8 santimetatra eo. Raha ohatra ka te hanao zavatra kelikely hoe hitazomana sotro ohatr'izao, fa azontsika atao lava dia lava iny raha ohatra ka zavatra lehibe no tiantsika ho tazomina. Dia lasa ary maille serré. Efa haintsika angamba ny manao maille serré hoentintsika miakatra ity maille serré ity. Dia ny halavan'izy ity moa izany araka ny teniko teo tsy voatery hoe izay halava ataoko ato, fa arakaraka anao ihany koa io hoe inona ny zavatra tianao ho fatorana amin'izy ity, dia ianao ihany no mahita hoe ny ahy ataoko lavalava, fa ny ahy izany ataoko fohifohy.
hoentina miakatra izy ity zany a, azahoantsika lavalava ohatran'ity, dia araka nefa haintsika hatramin'izay moa zany a, tsy maintsy manao a maillon en l'air anankiray tsika, dia hoentintsika miakatra. Maille serré isaky ny maille serré anankiray a. Tsy dia ela akory manao an'izy ity fa raha maka toerana tsara manao azy tsika, mahavita be be ao anatin'ny fotoana fohy, efa tena haintsika ny manao azy. Dia maillon en l'air dia hoentintsika miakatra lavalava, dia rehefa mahazo lavalava ohatran'ity tsika, dia amin'izay indray tsika zany a no mihaona. Eto amin'ny farany ary tsika izao a, dia ndao amin'izay ary tsika hanao an'ity ilay misy lavaka aty a, izay itsoan'ity sofina anankiray ity. Rehefa tonga eto amin'ny farany a, dia manao maillon en l'air a, maillon en l'air anankiray a, dia maille serré anankiray, dia manao maillon en l'air anankienina, iray, roa, telo, efatra, dimy, enina. Dia atsatokontsika ity amin'ity farany ity. Dia vita izay maillon en l'air anankiray, dia ahodina, dia maille serré, dia asiantsika maille serré ao anatin'ity lavaka ity, izany hoe anankienina zany, satria maillon en l'air anankienina ity, dia maille serré anankienina zany a no hamenoantsika an'ity, ataontsika anankienina, iray, roa, telo, efatra, dimy, enina. Arantsika eto hanao an'ity sofina anankiray ity amin'izay ary tsika izao. Ahoana ny fomba hanaovantsika an'ity sofina, ohatran'ny sofina moa zany ny ilany, ity sofina ity nao ary maille en l'air anankitelo, iray, roa, telo, dia dodikontsika manaraka tsara, manao bride ato amin'ity lavaka anankiray ity eto ity, manao bride, dia ao anatin'io lavaka io ihany, anatin'ity lavaka ity, ity lavaka ity, lavaka voalohany teo nasiantsika bride iny a, asiantsika double bride anankitelo, double bride efa nianarantsika tany aloha be tany, double bride anankitelo a, atao amin'ilay lavaka anankiray a nasiana an'ilay bride teo, roa zay, iray zay a, roa ambakan'ity a, telo, dia toizana bride, double bride anankiroa, efa tsy ao anatin'ilay lavaka anankiray intsony a, fa toizana manao double bride anankiroa manaraka eo zany, tsy anatin'ny lavaka anankiray intsony a, fa toizana zany. Dia vita izay dia bride anankiroa, bride anankiroa, vita izay demi bride,
rehefa diso kely a. Demi bride, manao demi bride, ray, de may serré anankiray, may serré anankiray, de fararana amin'ny may coulé ato amin'ity farany ity, de vita ny sofiny anankiray. Zay zany ny fandehany teo a, hitanareo tsara ty. Io zao le lavaka anankiray nasianan'le bride ny voalohany indrindra, de aveo nanao double bride anankitelo ao anatin'ny lavaka anankiray, de rehefa aveo a manao double bride mandeha tsirairay double bride anankiroa zany. Ty zany zao le teneniko teo a, ty a ny bride anankiray a amin'ny lavaka ray, double bride azafady, double bride anankiray amin'ny lavaka ray a, double bride faharoa amin'ny lavaka faharoa a, de avy eo a manao bride anankiroa mifanarakaraka, de vita ny bride anankiroa mifanarakaraka, de manao demi bride anankiray, de vita ny demi bride anankiray, de manao may serré anankiray, de vita ny may serré, de manao may coulé, de faranantsika fa vita zany a ity ilan'ny fo ty, vita zany. Isaky ny mahavita manao may coulé a, de manao may enlert anankiray, satria ho tapahantsika ty fil ty a, ho tapahana izy ty a, de sontomina, velantsika eo aloha iny, de apetrakitsika mihitsy ty, fa anao an'ity indray tsika zao, ahoana indray ny anaovantsika an'ity, apetraka mihitsy aloha le zavatra namboarina teo a, ajanony ery mihitsy fa ilay fil efa notapahana teo de raisindray. Anao a an'ilay ilany a izay napetaka ary tsika zany zao, ity napetaka ty ilany ty a, tsy mitovy amin'ny nanaovana an'ity teo mantsy, fa ity a napetaka manokana mihitsy a ity ilany ity. Efa nanao chainette anankitelo a io a, mba tsy handany andro be atsika, manao chainette anankitelo ianao zany, vita ny chainette anankitelo de alaina ilay asantsika teo a, dia apetakitsika eto, de tandremo a, jereo tsara mba tsy hivadika fa ny sofina zany a, sofina moa zany ny antsointsika azy, ilay lehibehibe ty zany a aty, de tokony ohatr'izay koa io lehibe io a aty, ohatr'izao zany, ty lehibehibe ty a sy ty a, reo zany a tokony a mitovy ny toerana misy azy, fa raha vao mivadika io a de tsy mety, tsy manome sary fo, de rehefa manao azy zany a de jerevy kely hoe sao de mivadika fa ity zany zao ohatr'izao izy a ny tsy hivadika, de manisa may serré anankitelo a ianao, ray, roa, telo, de ato amin'ny fanotelony a no ametahantsika an'ity, zany hoe atao bride, manao ohatran'ny bride mihitsy ny ianao zany, bride a, de ato amin'ny mandingana may serré anankiroa, ray, roa, de ato amin'ny fahatelo a ny miditra, de manao bride. Zay, de vita zay a, de manao bride anankitelo fanampiny, ampiana bride anankitelo zany a, de lasa bride anankiefatra.